sambatra izay mitoetra ao an-tranonao. Amen. Salamo 4:20 ny 4. Soratra nataon'ny mpanao salamo anankiray. Ny marimarina kokoa tononkira-panahy zany. Sambatra izay mitoetra ao an-tranonao. Ao an-tranon'i Jehova no resahany amin'izany. Miresaka amin'i Jehova Andriamanitra ny mpanao salamo eto, ka manambara eo anatrehan'Andriamanitra hoe izay mitoetra ao an-tranonao ihany no sambatra. Hitan'ity mpanao salamo ity fa rehefa lavitra ny tranon'Andriamanitra ny fiainany dia mangidy miaina ao anaty aizina. Lasa hazan'izao tontolo izao sy hazan'ny Satana izy. Noho izany dia hoy izy hoe raha hitady fahasambarana dia ny mitoetra ao an-tranon'i Jehova rery ihany no ahitako amin'izany. Ho antsika izay miaina izao teny fiainana maraina izao nambaraka aminao. Ilainao ny mitoetra matetika ao an-tranon'Andriamanitra. Firy ny kristianina manamary tena ka miteny hoe efa mihaino tenin'Andriamanitra amin'ny radio efa mihaino toriteny amin'ny tele efa mijery ireo fandarina samy hafa atao anaty Facebook tsy voatery ho any am-piangonana intsony fa io ny tenin'Andriamanitra dia milaza mazava aminao. Ary ny tenin'Andriamanitra tsy azo ovana. Ny tenin'Andriamanitra dia manan-kery mandrakizay izao tontolo izao ho levina hoy ny teniny fa ny teniko tsy mba ho levina. Ny tian'Andriamanitra ambara aminao ry havana dia na misy ny tele, na misy ny radio, na misy ny Facebook sy ireo karazana fitaovan-tserasera sy hainao manjery samihafa dia izao ny fataro. Ilain'Andriamanitra ianao handroso ao an-tranony matetika. Aza manamary tena ny amin'ny tsy fandehananao any am-piangonana ry havana. Fa miteny aminao Jesosy androany tia hitanao ao an-tranony izy. Izany ange Jesosy tenany mihitsy nefa niteny an'izany tamin'ilay mipenipenina nitady azy ny ray aman-dreniny. Ary rehefa nahita azy ny ray aman-dreniny mikasa hanome tsiny azy dia ny ray aman-dreniny indray naperitseretany ka nitenenany hoe tsy fantatrareo va fa ato an-tranony indray koa. Ry havana, raha mbola misy fotoana any am-piangonana any mamonjay. Rehefa renao hoe any am-piangonako misy maraim-baovao any, misy fotoam-pifoazana any, misy fotoana liturjika any, misy fotoam-bavaka any, misy fampianarana sy ny zavatra samihafa any dia mahereza. Aza zakana ny Satana hoe lavitra nge, hariva nge ny andro maraina loatra nge zao ianao reraka avy ny asa mba makaina aloha. Asan'ny Satana daholo anie izany rehetra izany. Mba mametranga ianao fanontaniana rehefa misy fotoana tsy maintsy vonjenao important ny fiainanao, vitanao mifoha amin'ny 4 maraina. Rehefa misy zavatra irozany tsy maintsy ataonao mahasoa ny fiainanao sy ny hoavinao, tsy mampaninina anao na amin'ny 120 alina aza vao tonga avany. Fa maninona rehefa ho any an-tranon'Andriamanitra no mitady fomba ny kristianina anamarina ny tenany tsy ahatongavany any. Fa zao ny tenin'Andriamanitra aminao izay tsy miova ho malisa ny eo ary mandrakizay, sambatra izay mitoetra ao an-trano. Te ho sambatra ianao, tsy te hipempenina ny amin'ny fiainana, tsy te hijaly ady saina isan'andro tsy mahita tory amin'ny alina. Mahasotomaka ny an-tranon'Andriamanitra fa tsy mamitaka anao ny tenin'Andriamanitra. Amen.